Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lultranao ny fampalalam-baovao. Miovaova ny faneho-kevitry ny fanjakana momba ny fampanantenana nafatra bus moderne hanatsarana ny seha-pitaterana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny farany taona 2024 no nampanantenaina hatongavana io. Nambara ministry ny fitaterana omaly fa tsy mifanaraka amin'ny solika misy eto Madagasikara indray. Ireo fiara lehibe ary mbola eo ampitadiavana ny fiara mifanaraka amin'izany ny fitondram-panjakana. Efa nampozina ny olana lavanilina amin'izao fotoana hoy ny solombavam-bahoaka Nantala. Maro ny fionana nangatahana tamin'ny minisitra tompon'andraikitra saingy tsy nandray ity farany. Ahina hitatra zavatra hafa araka izany ny olana seha-piariana lavanilina amin'izao fotoana raha tsy misy vahaolana angana. Manoloana ireo ahia maro apetraky ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika amin'ny fomba fiasan'ny CENI amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Miantso ny hervelona rehetra hiditra ny tsehatra amin'ny fanaraha-maso ny CENI tamin'ity androany ity. Ankilan'izay, laza ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia fa tokony hofoanana ny fifidianana raha toa ka latsaky ny 520% ny vahoaka no mandray anjara. Miakatra isan'andro ny vidim-bary eny an-tsena raha ny fitarainan'ireo mpanjifa. Ny ankamaroan'ny mponina izay tsy manana fahefa-mividy ka mitarainy ny amin'ny tokony hijerena akaiky io fiakaram-bidy io. Anvelany mahery ny 507,000 hatramin'ny androany ireo fantatra fanamony ainy ary anarivo ireo naratra tao Turkia sy Syria 2 andro ateo arian'ny Nisiny norovitany. Mitony asa fikarohana sy ny famonjeny ireo niarambony ataon'ny tompon'andraikitra toanany ireo mpamonjy vona avy amin'ireo firenen-kafa. Miantsy Prianjay. Ankafaliana hatrany tombokilasy sy tombokivavy no hitsidihana indray ny tokantranonao amin'ity alina alarobia fa valon'ny volana febroary taona 2024 ity atenina ny arahaba ary manasanao ihany koa hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia iompana amin'ireo bus moderne izay nampanantenainy ny fitondram-panjakana farana ny anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Miovaova ny faneho-kevitry ny fanjakana momba ny fampanantenaina anafatra ireo bus moderne anatsarana ny seha-pitaterana. Raha ny farany taona 2024 no nampanantenainy fitondram-panjakana ny hahatongavan'izany. Nambara ministry ny fitaterana omaly fa tsy mifanaraka ny solika misy eto Madagasikara indray. Ireo fiara lehibe ary mbola eo ampitadiavana ny fiara mifanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika ny fitondram-panjakana. Amin'izao fotoana izao, Nela Ranevson. Nambara ny ministry ny fitanterana ny talatala sateo fa tsy mifanaraka amin'ny solika misy eto Madagasikara ireo fiara lehibe tokony nafara ny fanjakana malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny norme Euro 3 ny moteur ampiasaina eto Madagasikara amin'izao raha ny nambara ny ministry ny fitanterana izay mifanaraka amin'ny solika misy eto amintsika raha toa ka nisy norme Euro 6 avokoa ny moteur n'ireo fiara lehibe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fiara izay tsy afaka ampiasaina ny solika eto amin'izao fa miteraka fahasimbany ny fiara vetivety. Ireo no antony nambara ny ministry ny fitanterana tsy mbola natongavana ireo bus lehibe nampanantenainy ny fitondram-panjakana. Araka izany, miovaova ny faneho-kevitry ny fanjakana momba ity fampanantenana bus moderne ity. Ny 7 Jolay 2024 nilaza ny taleny serasera teo anivo ny fiadidinan'ny Republika fa hanafatra bus manara-penitra isika hanavaozana ny fitanterana eto Antananarivo ary isy ny fifampirarana amin'ireo mpandraharaha ka ho tonga alohany ny fiafarany ny taona 2024. Anisan'izany ny fanavaozana ny sy ny fanatsarana izay tiana apetraka amin'ny alalan'ny fanafarana ny bus vaovao sy moderne. Ambarako tsara moa zany fa raha ny vinavina dia misa eo amin'ny arivo eo ny bus vaovao moderne azo atao hoe manara-penitra izay afarantsika mialoha ny faran'ity taona 2024 ity. Nanakaiky ny fiafarany ny taona 2024 tsy nisy resaka ny fahatongavany ary niandry ny hampanara-baovao. Ny volana Desambra 2024 niova indray ny faneho-kevitra ny teo anivo ny fiadidinan'ny Republika ary nilaza fa tsy izy ireo no nampanantena.
misy tokoa ny fanambarana izay natao hoe ho tonga alohan'ny farany taona izao ny bus moderna miisa 10. Zany zavatra zany tsy nitenitenenina fatany ary nisy ny fifampandinina tanatin'izany ary tsy ny nampanantenain'ny lova normal zany na hoe nampanantenain'ny Andry Rajoelina zany fa nisy vondron'olona maro tao anatin'izany fangatahana izy io nataon'ny coopérative tamin'ny Andriamatoa. Tao anatin'ny afito volana araka izany, intelo ny ova ny fanehoan-kevitry ny nisy fitondram-panjakana momba ity sy fanafarana bus moderna ity. Voalohany tamin'izany sy ny fampanantenana fa ho tonga mialohan'ny farany taona 2024. Rehefa tsy tanteraka ny fampanantenana izany, na elika tany amin'ireo fampandraraha ampisehatra amin'ny fitaterana indray, ny antony tsy nahatongavan'izany sy ateto amintsika. Izao indray, nambara fa noho ny asolika no antony sy tsy nahafahana miroso amin'ny fanafarana. Mipetraka androany ny fanontaniana ny hoe ho tonga amin'ity taona 2024 ity indray ve. Ho tonga ve sa tsy ho tonga fanontaniana mipetraka ny mahakasika izay fa raha ho tonga ary akory ihany koa ny lalana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mety amin'ny lalana eto Madagasikara ihany koa ve ireo bus moderna nambara ho afarana ireo. Fa mahakasika ny Asia-Piarina lavanilina amin'izao fotoana izao kosa indray dia isan'ny taky fanalalahana an-tsena sy vahaolana aingana ny mpisehatra tao anatin'ny distrika ny Maroantsetra faritra Nalanjorofo nanomboka omaly ary nitota amin'ity androany ity ny fihetsiketsehany izay nataon'izy ireo. Nambaran'ireo mpisehatra fa tompona andraikitra feno amin'izao fijaliana mahazo azy ireo izao ihany koa ny filohan'ny pirenena Henri Florian. Filaharam-be namakivaky ny tanàna niaraka tamin'ny filanjana Sorabaventy no nanehoan'ny ireo mpamboly sy mpandraharaha ny vokatra vanila ny alahelony noho ny tsy fisian'ireo mpandraharaha mividin'ny vokatra vanila ho maro antsetra ao nanomboka omaly ary nitohy tamin'ity androany ity. Tompona andraikitra amin'ny zavamisy ankehitriny mahakasika ny olana amin'ny fandraharahana ny vokatra vanila ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho ireo tantsapam-bokatra sy ireo mpandraharaha ny vokatra vanila any amin'ny distrika ny Maroantsetra faritra Analanjorofo nandritra ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Miaina ao anatin'ny fahasahiran'ny tanteraka ireo mpandraharaha amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Tsy lafo ny lavany, tsy misy ampividy, izy iny velon-tegnanay, izy iny famboliana hely nataonay, namboly zahay tamin'ny raha io, mampiasa sandra, mampiasa iny, kinanjo amin'izao fotoana zao, tsisy ampividy. Andriamatoa filoha, miangavy anao izahay aty Maroantsetra mba hagnandefa holo hividy ny lavaninay. Fô sahiragna zahay ny fampianaran-jaza ny sakafo tatoboka efa tsy koragny ny fondron-tragno agnatin'izegny akao ny jirama efa tsy vaefa Andriamatoa filoha ka izegny mahatonga zahay vory magnatrika akety maromaro io mitondra ny etahetam-ponay vonjia zahay alifa aminay aty holo andeha hividy lavaninay fô zahay tsisy hanigny hoanigny raha ohatra ka tsisy ampividy ny lavanio mitaky ny hanalalahana ny sehatra vanila sy mitaky vahaolana aingana ireo tompandraharaha sy tantsapam-bokatra ireto araka ny antso izay mafisin'izy ireo amin'ny alalan'ny Sorabaventy. Aoka tsy hanjakan'olo tokana ho etrany izy ireo ity sehatra ity. Niteraka olona ihany koa ny lafiny agrément. Fa nanomboko tamin'ny fitondrasana farany teo tio i agrément efa lasa nanjary resabe. Fa raha hitohy izava-misy amin'izao fotoana magnoloan'ny lavany tio ho foaty saim-pirenena lavanintsika Madagasikara tio raha mitohy izao toe zava-misy izao. Ny antony ny olo ampitsaka lavanio dia olo mafehy lavani. Mila olo mafehy lavani ny olo kampitsaka lavani. Fa ny zavatra hitanay tato ny olo nany magnavaka ny lavani feno olo ndraiky ny fermenté tsy hainy zay ny amena agrément mampitsaka lavani. Any ka tonga ny ivelan'ny lavanio ahitana lavani lo tsy magnaraka ny fepetra takin'ilay firenena antofasana azy. Mampieritreritry zany. Raha ny fanazavana, tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona ny olana misy dia tsy fisian'ny mpandraharaha mividin'ny vokatra vanila tahaka ny zavamisy ankehitriny. Misy hatrany ireo mpividin'ny vokatra vanila teo aloha na somary ambany aza ny vidiny fa ankehitriny tsy misy intsony ny mpividy. Nanimba ny CAP-na ihany koa raha ny fantatra ny fisian'ny CNV. Marary zahay amin'ny lavany tsisy mpividy aveo
ity le CNV natsangana fanjakana tio zahay zegny mpisehatra lavany zegny mieritreritra fô ny fisian'ny CNV io ny tegna namotiky i filière lavaninety safeo tsy CNV taloha ny roborobo olo ny vidy lavany ary tsy niforcegny zare tamin'izagny na izy 1 million d'ariary 1,400,000 ariary amin'ny andrake izy zegny zara raha mahita 200,000 ariary anao ivarotro lavanio ke aminay zegny mandre matofoloha tokony foagnana ny CNV io sy ny prix plancher io ary alalahagna zegny ny fandrarahagna mikasiky ny lavany zegny ny hitanay mpisehatra lavany io no solution araka ny fahitavanay azy raha ny fantatra andro any no tokony nisy fionana teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo mpandrara vanila ijerevana ny marimaritra iraisana sy ny fepetra entina hamahana ny olana misy ho toy ny fionana ny Alatsinainy lasa teo teto Antananarivo renivohitra saingy tsy tanteraka izany faritra maro manerana nosy araka izany no manao fihetsiketsehana vokatry ny tsy fisian'ny mpividy vanila amin'izao fotoana izao. Efa nampozina ny olana la vanila amin'izao fotoana hoy ny solombavambahoaka nantalata amin'ity androany ity. Maro ny fionana nangatahana tamin'ny minisitra tompon'andraikitra manoloan'izany saingy tsy nandray ity farany ity distrika ity izay miantoka ny 70 isanjato ny lavanila ondrany Madagasikara makany ivelany isan-taona izay anatin'ny olana tanteraka amin'izao fotoana ary ahina hitatra zavatra hafa raha tsy misy vaolana haingana roso ny tompon'andraikimpanjakana ao anatin'izay hoy ny solombavambahoaka onona saina. Ny raika amin'ny 70 isanjaton'ny lavanila ondrany Madagasikara mankany ivelany nofokarina amin'ny faritra Sava ary ny ankabeazany io no avy ao Antala. Famokarana izay mametraka ity distrika ity ho sompotro Madagasikara eo amin'ny sehatry ny lavanilina ary antsoina azy ho capitale mondiale de lavany hatramin'ny taona 1970 hatramin'izao. Araka io taremarika io, ity volo fanondrana ity no fotom-piveloman'ny mponina ny antoerana. Manoloana ny olana misy ankehitriny amin'ity sehatra ity, tsy manakoanina ny 70 isanjaton'ireo olona manao fitarainana amin'ny solombavambahoaka. Taloha ambarako anao ny olo mangataka audience tamina atao 50 isanandro. Amin'izao mitombo agny amin'ny 300 isanandro dia 90% dia mitretrety tsisy hanigny hoany. Tsisy sakafo hoany satria tsy malafo vokatra. Fa ny ministry ny varotro mo na indraiky mbola tsara nandray ana aloha izy. Député ny Antala capitale mondiale de la vanille. Na zay fa mahampy capitale mondiale de la vanille tokony raisina fa tsara nandray zany na indray fa ny conseiller ny dirikabiny ihany ny mandray ana nefa ka zany tsy mavaolana tanky tsy ministère ny tompony ndraiky tokony mavaolana tsara nandray ana koa na fa ko tondra etatamboko amin'ny satria tsy mandray antegna izy finoagna ana aloha iva io olana io fa raha tsy mivaha io za donc magnambara fô tsy haiko fô mety diso lalagna le tsy mamahy olana. Vokatry tsy fenoan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana ny fitarainany ny fotony io no mahatonga ny olana ankehitriny ho iatran ny fanokevitra ity solombavambahoaka ity. Efa nampoizana izao zavatra izao. Efa nampoizana satria io mampanahirana be io satria fa matetika moa zay miteny agnarimina Assemblée nationale hoe alo alalaha ny varotra. Zegny hoe raha managna bolagna antsika gasy hoe mangetaheta ambonin'antara. Lavany eo ampelatany nefa nohaniny tsisy satria tsy manjary vola zay ny lavany. Aza mitaky condition eka fa mahagna olagna fô fa sahiragna ny vahoaka. Raha mbola taky condition manasazy ny opérateur atsika midika magnasazy vahoaka. Ny opérateur tsy masamy vidy satria matatro fanjakagna satria fanjakagna agnasazy rehefa tsy magnaraka ny fepetra zay omeny. Ke aloha reo tsy mividy satria mba tsy ady amin'ny fanjakana. Mampanano toy zava-misy any amin'ity capitale mondiale de la vanille ity amin'izao ho iatrany ity olom-bofidy ity ka tsy tokony hanao andrasoandraso amin'ny famahana olana ny fanjakana. Izay andrasoandraso zay hatrany dia avy eo ilozany vahaolana sy ny maro hafa eo fa manoloandreo maro apetraky ny firaisambonim-pirenena sy ny antoko politika amin'ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao fanavaozana tanteraka lisy mpividianana izao. Nanao fanambarana ny teo anivon'ny CENI ary miantso ny herivelona rehetra hiditra ny tsehatra. Amin'ny fanaramaso ny azotra mpividianana isana mbaratonga ny ankoatr'izay. Tsy mangataka vola amin'ny mpiara-miombonantoka vahiny ny CENI fa mandresy lahatra. Raha ny fanazavana izy ireo tamin'ity androan'ity onona saina. Saika isanandro no ahitana fanio-kevitra ny firaisamonim-pirenena mpisehatra amin'ny fifidianana sy antoko politika manao hevitra amin'ny aino vaky jery mametraka ny ayain'izy ireo amin'ny fomba fanatanterahany vao miramala eo tena misana ny fifidianana izao fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izao sy ny trangana fantika an-dalàna maro ataon'ny CENI.
androany ny antso ireo velona rehetra ny mpampakateny ity voamera ity hitina kianja anamafy ny fanaramaso amin'izay fanaovana ny lisym-pifidianana izay. Miantso zay ary efa niantso ary mbola manamafy ny fiantsoana mba hanaramaso raha ohatra ka tamin'ireny hoe fitetezana tokantrano reny dia manana zo anaramaso ny takelaka izay nanoratana ny lisitry mpifidy ny firaisamoam-pirenena ny antoko politika. Zany hoe ivoaka tsy ho ela rehefa vita mifandravitana ny lisitry mpifidy amin'ny alalan'ny famaranana vojomaika ny héritage provisoire ivoaka tsy ho ela izy io ahafahan'ny rehetra manaramaso an'izay. Zay tsy miambaamba manasa satria ny fahadisoana mety mpahazo ny olombelona. Ny anaran-drakoto mety voasotra hoe rafolo olombelona manaramaso fa tsy eny ambony gazety na eny ambony birao no afaka manao ny fanamarina hoe diso le rakoto fa lasa rafolo aitsio. Inona kosa no andraisana ny anarandreo eny anivo fokotany tsy maintsy inkarne iny ihany. Ary zay no ahafahana manamarina le olona zay misoratra anarana sy ny mpanisam-pifidy zay miara-manao siny eo mba ahafahana milaza fa tsy nalaina impona na fenofenona foana tany ambadimadika tany lay takelaka fa ny raha ny andany sy ny ankilany nameny teo ka tsy fantatra hoe atao amin'ny raha taratasy kahier ve le isa amin'inona rehefa hoe tokony ampiakarina ty sa tsy tokony izy tsony. Araka izany mito ny fampiasana ny carnet fiche local de recensement andraisana ny anaran'ireo olom-pirenena tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana eny anivon'ny fokotany hatramin'izao. Ny carnet iray izay ahafahana manoratra mpifidy misy 520. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny seni fa miankina amin'ny zava-misy sy ny fomba isam-pokotany ny toerana anatanterahana izany fanoratana anarana izany rehefa tsy manana birao ilay fokotany. Ankoatra izay tsy mbola nisy sora-bola fanampiny nentin'ny fanjakana anampiana ny seni amin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny fifidianana hatramin'izao kanto ny fampiresahana amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Amin'izany tsy mangataka fa mandresy lahatra ho ny mpampakatiny ny seni. Ny mpitona fanjakana no edin'ny seni hevitra resendahatra ny amin'ny hoe ilay sora-bola nomaninareo anaovan'ny seni fifidianana dia tsy ampy noho izany soasoavy ny zavatra heverina fa tokony ho tanterahana na ho karakaraina ahoana ny hevitry ny fanjakana dia miteny ny fanjakana araka ny efa nambaran'ny prime ministre ny amin'ny hoe vonina hanatsara an'io zahay. Mety tsy tratra zay le elan'elan'io zany ifandraisendahatra eo amin'ny rafitra iraisam-pirenena iray manamarika izay fa tsy mangataka fa mifandresy lahatra satria zotsika malagasy ny misitraka sorabola amin'ireny rafitra iraisam-pirenena isitsika ireny. Ny seni zany dia mananjo ifandresy lahatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay manana Madagasikara zo ny itakitantsorika aminy satria misy sorabola natokana ao amin'izany hoe fanabeazam-bo ny lafin'ny demokrasia izany ka izay sorabola izay no hoe manana zo itaky tantsorika amin'ny sorabola io zany Madagasikara zay tsy misy resaka hoe fanososiana fiandrianam-pirenena zany fa zotsika no takitsika mampikambana atsika ao anatin'ireny rafitra ireny. Andrasana ato ato ny fanampiana ara-bola entin'ny fahefana para-tanteraka ho an'ity voamera ity ahafahana mampandeha araky ny tokony ho izy ny sotram-pifidianana eto amin'ny firenena eo ampiandrasana izay fandresendahatra ny seni ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika izay. Vola izay efa tokony ho raketina tao anatin'ny teti-bola-panjakana farany teo no ity taona ity fantatry ny rehetra ary voarakitra ao anatin'ny lalàna velona eto amintsika fa tom-pifidianana. Zay zany tsy mangata-bola ny seni io anatin'izay fa mandresy lahatra fa tokony ho foanana ny fifidianana raha toka latsaky ny 520 isanjaton'ny vahoaka no mandray anjara amin'izany hono teo anivon'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalàna tamin'ity androan'ity zava-dehibe ny fandraisana anjara ny vahoaka manontolo anatin'ny fifidianana ahafahana mametraka olom-boafidy anatin'ny demokrasia raha ny fanzavana atrany Abraham Randriamana. Antoka ho an'ny fisian'ny demokrasia ny fandraisana anjarany tsirairay anatin'ny fifidianana, zava-dehibe manoloana izany ny fanentanana sy ny famporisihana ny olom-pirenena andray andraikiny amin'ny fanatanterahana izany. Itsy ankilany, maro hatreto ireo fepetra anatin'ny lalam-pifidianana mila iny sy avaozina ho fametrana ny demokrasia tena izy, raha nambarany avy eo anivon'ny HCD2ED, eo koa ny famoahana mazava ny tety androm-pifidianana. Ny campagne électorale tokony faritana hoe manomboka oviana campagne électorale. Dia plafonnement ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana. Zay zany voaresaka atao volavola kevitra zao le ary avy eo ny tena anankiray vaovao dia ny fifidianana eto Madagasikara raha tsy mihoatra ny 520 isanjato ny mpandray anjara dia tokony foana ny fifidianana satria 75% tsy nandray anjara 25% ihany no mandray anjara amin'ny 25% io tsy azo 25% 100% amin'io izy mety 15% ho azo mety 10%
dia inona dikan'izany tsy voaka malagasy mihitsy ny mifidy zay ny antony. Ankoatra izay, diso ny fomba fijery noraisin'ny HCC manoloana ny fakakevitra nataon'ny HCDDED mikasika ny fitsabahan'ny filoha-pirenena ny raharaha eo anivon'ny antenimera-pirenena ny 15 desambra lasa teo raha nambaran'ny filohan'ny HCDDED. Iny moa valitenin'ny HCC iny ary mampalahelo kely ao anatiny a no iverindreo fa président rery manao intaratasy iny a ninay a de décision collégiale fa tsy fanandotona amin'ny président zao non izahay io ary ny HCDDED dia tsy association tsy fikambanana fa organe constitutionnel. Article 43 ny constitution tsika voasoratra noir sur blanc io ampatsivina satria misy tsy mahay an'izany. Article 43 ny constitution de manamarina ny fisiny HCDDED ny andraikiny koa de voafaritra ny 2015-001 zay ny lalàna amin'ny fehin'ny HCDDED. Raha tsy ampy zay de tokony mangataka aty izy hoe tsy hainay mikasika anareo fa dia zay tsy fikambanana zay tsy ny direction rattaché tsy zany mihitsy zay diso zay fijery zay fanaovana tsinitsinina ny fanjakana fanaovana tsinitsinina ny constitution zay ny tsy maninona fa ny constitution ny jerena fa tsy zahay zay tsy zan'olo teny hoe ity zahay fa nisy lalàna manendry anay eo misy constitution manendry anay eo ary zay reto olo mofidy aby fa tsy olo voatendry. Nampahafantarina teny amin'ny fohy be toeran'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana androany ny boky mirakitra ny ampahan'ny asa vitan'izy ireo ny taona 2024 misongadina amin'izany ny mikasika ireo volavolan-kevitra samy hafa aroson'ny HCDDED toy ny volavolan-dalàna mikasika ireo mpampaniany lakolosy sy ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana. Vaovao ny toe-karena kosa indray dia ambony tany zana-bola alain'ny banky fohibe Madagasikara amin'ireo banky mindram-bola ao aminy amin'izao fotoan'izao raha mipampafantarina nataon'izy ireo omaly. Famerana ny création monétaire sy ny afiakaran'ny vidim-piainana no isan'ny anjara andraikitra voalohan'ny BFM. Raha ny fanazavana saingy politika restrictive no apetraka ny banky fohibe Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Hoy ny mpahay toe-karena iray nanaovan'ny mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androany ity. Manana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny création monétaire sy ny fiakarany vidim-piainana ny banky fohiben'ny Madagasikara raha ny fanazavana ireo mpahay toe-karena ka nametrahany ny banky fohiben'ny Madagasikara ny politika famerana ny création monétaire no antony tsy nitazomana ho 10 isanjato ny tany zana-bola halan'ny banky fohiben'ny Madagasikara amin'ireo banky amindram-bola aminy. Izany politika napetraky ny banky fohiben'ny Madagasikara ihany koa ny fampirisihana ireo banky anapetra bola ao aminy antony nametrahana ho 10 isanjato ny tany zana-bola azo. Noho izany a raha mijery zany zao le communiqué ny banque centrale dia hoe aussi izy hoe mazava zany ny teniny hoe manao zany zareo natsina hoe politique monétaire restrictive mba hahafahana zany a manohy ny ezaka ampianana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Zany hoe najanony amin'io zany le tao anankiroa ireo ndray zany a découragé zany le banque centrale le banque commerciale mba hatsindram-bolany aminy abakara zany le prix marginal iny am'izay zany ianao tsy afaka mindram-bolany aminy naovanao an'le akaton'izay prix. Donc feany zany de hoe mezaka zany ny banque centrale zany mba ametra zany ny création monétaire na hoe zany hoe octroi de crédit ataon'ny banque commerciale amin'ny client zany na io zany ménage io zany na io zany entreprise zay zany ny feany zany. Manodidina ny 20 isanjato ny findramam-bola ataon'ireo olona any amin'ny banky no atokana amin'ny sehatra samihodina ao anatin'ny fotoana voafetra izay tsy manome vahana ny sehatry ny famokarana ka tsy mampiakatra ny tany arikarena vaobe antony mampiakatra ny vidim-piainana. Misy fiantraikany betsaka amin'ny fitotonganan'ny arikarena nefa izany politika napetraka izany. Tsy manana politika mazava amin'ny fampiakarana ny famokarana ahafahana mampandroso ny toe-karena ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana ireo mpahay toe-karena ka tsy mahazo sehatra ny fandraharana ampiakarana ny famokarana eto an-toerana. Tsika zany zao anatin'ilay antsoina hoe récession économique zany hoe raha mijery zao tsika dia hoe ambany dia ambany zany tany fiakarana arikarena kely zany ny vokatra fikarina amin'izao fotoana zao noho ny atao maro samihafa zany. Raha tokony ho izy ary zany a fanjakana zany tokony hoe mampirisika ny famokarana ary fampirisana famokarana zany fanaovana investissement zany hoe fampiramam-bola zany ny orinasa mba amokatra zany mba zany anao famokarana anao zany fampiasam-bola investissement dia ny banque zany amin'izay tokony jouer rôle amin'izay fotoana zay. Kanefa zany zao tsika raha mijery an'le politika ny banque centrale zany dia zany le antsoina hoe
politika zany io procyclique vo may zany io miaggrave zany an'le récession économique satria nahoana ataonao lafo zany ny vidin'le crédit omena entreprise raha lafo iny zany de mazava ho azy zany entreprise zany tsy anao crédit tsony de mijanona zany le izy. Ny tsy fisian'ny politika mazava ampiakarana ny fampikarana hanatsarana ny atoekarena no antony tsy maintsy nametrahana io politika io fa raha ny fanazavana ireo mpahatoekarena hatrany na eo aza ny mety ho fiatraikany amin'ny tsy fiakarany arikarena. Efa ambony ny tanjana-bola alaina amin'ireo banky dia mbola ampiakarina hatramin'ny 5.20 isan-jato ihany koa ny taux de pression fiscale na ny atahany fandoavan-ketra hatramin'ny taona 5.22 ho ny talen'ny sampandrarany hetra tamin'ity androany ity mila ezaka goavana izany ho ny teo anivon'ny sima no ireo orinasa mbola tsy tafarina noho ny krizy nifanesy teto amin'ny firenena fitiny kolona. Isan'ny navelotaraina ireo orinasa maro ny taona 2022 lasa teo. Ny fanerena amin'ny fandoavan-ketra izay ataon'ny fanjakana. Tsy mbola tafarina ihany koa ny toe-karena teto Madagasikara taorian'ireo krizy maro nifanesy. Misy amin'ireo orinasa araka izany no nangataka ny redressement fiscal na ny fanalefahan-ketra manoloana izany. Manana hatramin'ny faran'ny volana febroary ho avy izao ireo orinasa amaly ny demande d'éclaircissement avy amin'ireo tompon'andraikitra. Zay noraisina ary ny fanarahana ihany tao amin'ireo mpiara-miombona antoka zany amin'ireo GM SIM FISPAMA fa mba tsy iverenany reny teo aloha dia tamin'iny taona iny zay dia nanao demande d'éclaircissement zany hoe mantany alohany hoe misy an'itony information tony voarainay ina ny valiteny azonareo hoentiny aloha nanaovanay ny redressement zany hoe zany azadiny fa tamin'ny faran'ny taona iny zay no nandefiny redressement mbola manana 2 volana ny orinasa mbola amin'ny fin février izy zay vao tapitra ny délai zay nomenay azy ahafahany mamaly tsy debe alohany satria demande d'éclaircissement le izy rehefa mazava le izy dia voavaly an'le olona le izy dia tsy mandefa intsony zay redressement satria zay no voalazany lalàna. Raha ny tatitra niakatra ny tany fandoavan-ketra tamin'ny taona 2024 mihoatra ny taona 2024 raha nambaran'ny talen'ny sampandrarany etra androany. Tafiakatra hatramin'ny 8.3 miliara ariary ny etra voarain'ny fanjakana tamin'ny taona 2024 lasa teo raha toka 8.3 miliara ariary izany ny taona 2024. Tanjona hatrany raha nambarany teo anivon'ny sampandrarany etra ny ampiakarana hatramin'ny 5.20 isan-jato ny taux de pression fiscale na ny tany fampandoavan-ketra hatramin'ny taona 2024. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendo vetivety anaty doka fohy aiza ho aiza ny fanarenana ny orinasa Kraomita malagasy amin'izao fotoana izao. Ahoana ihany koa ny vidim-bary eny an-tsena ankehitriny rehefa avy eo no amalitsika izay mandrapitafa vetivety ary. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mais d'abord, une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Et pour relever le tout, des heures de télé gratuites. Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix.
Mamenina ny araba hatrany tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izay tsy hita taratra hatramin'ny androany ny fampanantenaina nataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanarenana ny orinasa Kraomita malagasy raha isan'ny fanambina apetraka tamin'izany tsy maintsy hijerena ny fampiodonana ny orinasa mpanjakana ambivotra ny hain'ny orinasa Kraomita malagasy ankehitriny ary anasarotra ny fanarenana azy ny fandrobana ny fitaovana sy ireo entana izay mitohy hatrany raha ny zava-misy ao Brieville tsara tanàna amin'izao fotoana izao. Antony anaovany solombavam-bahoaka antsoavo amin'ny fitandrona sy fanarenana ainga n'ity orinasa mpanjakana ity. Mbola lavitry ny afo ny kitay amin'ny fitadiavam-baolana narenana ny orinasa Kraomita malagasy ankoatra ny fotoan-tsarotra maro no diavin'ny orinasa mpanjakana nanomboka tamin'ny fanakelezana ny sorabola na ny sous-facturation ny fanaovana trafika na volamena nataon'ireo mpitantana nandritra ny fitondrana HVM araka ny fanazavana sy ny fifanarana tsy mazava tamin'ny orinasa Rosianina izay nampoaka ny fitokonana lavareny teo amin'ny orinasa nanomboka ny taona 2012 ny amafy ny fahampitehan'ny orinasa ankehitriny lona ny fandrobana ireo entana sy fitaovana ao Brieville tsara tanàna. Gouverneur zany teny hoe nahazo alalana fahefana moa zany. Baiko avy any amin'ny président ny république hoe embeno le orinasa Kroma, arova le orinasa Kroma. Dia nisy olo tena moa zany nalefa ny gouverneur tany. Nahazo ordre de démission hiaro an'io Kraomita malagasy io fananana Kraomita malagasy io zany. Miaraka eo amin'ny efadagngo amazareo tamin'izay tarihan'ny chef de projet ny gouverneur dia atao anatin'izay zany no nisin'le fahaverezana tsy vitsony le izy ny anarany fa pièce maromaro sarobidy zany tao amin'ny Kroma dia nisy natsikaritra zany io zareo samy mpiasa tao natsikaritra le izy dia natao moa fanarahana ny dia tratra le tomobile zany nitondra le pièce sarobidy. Dia rehefa tsara zany io dia tsara niaraka tamin'io le tompony andraikitra vao mifaritra le chef de projet lazaiko dia niakatra eo anivon'ny gendarmerie moa zany ny raharaha dia zany ala tany an-tanàna zany mbola modikodinao amin'ny zandary eo zany io resaka alatra pièce tao amin'ny Kroma io. Mitaky ny tadiavam-baolana aingana anarenana sy ampidionana ny orinasa Kraomita malagasy araka izany solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana ankoatra ireo mpiasan-jato iny izay mamelona fianakaviany efa ao anarivony mihiba ny fampandrosoana ho tsara tanàna amin'ny ankapobeny amin'ny mahavokafoky ny fampandrosoana ny distrika ny orinasa Kraomita malagasy. Io Kroma io zany efa nambarako mbenimbeny fa io ny avokafoky ny distrika ny tsara tanàna. Kenda izy io dia sepotra daholo ny distrika ny tsara tanàna misy commune eo amin'ny valo zany velomin'io orinasa Kraomita malagasy amin'ile vola midina aminazy. Ny Antsoavo ngamba dia mitovy le Antsoavo atao amin'izay atsam'izay avana hoe mila ahodina ny orinasa Kraomita malagasy. Mila velomina ny orinasa Kraomita malagasy. Ny mpiasany dia efa vonona amin'ny fiara-miasa amin'ny tompony andraikitra rehetra. Na ara-panjakana zany na raha misy investisseur ho avy dia efa vonona ny mpiasany. Ka ny Antsoavo zany dia ny amana fanjakana faran'izay maika ny orinasa Kraomita malagasy io fa tena miteraka olana goavana any amin'ny tapany atsimo ny distrika ny tsara tanàna satria araka le voalazako teo miteraka social-bahoaka tena marary. Mandidina nefa taona izao no tsy nihodina ny orinasa Kraomita malagasy ny anampanantena ny tsy maintsy hanafanganana ny fanarenana azy ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampielezan-kevitra ankoatra ny fahavoazan'ny distrika ny tsara tanàna amin'ny lafiny fampandrosoana efa mambolana maro ihany koa no tsy nandray-karama ireo mpiasa izay efa miaina anaty fahasahiranana lala ankehitriny. Kisary izay ahin'ny solombavam-bahoaka na mafindray ny tsy fandriampahalemana indrindra ny firongatry ny fanaovana takalonaina izay nateti-pitranga tao tsara tanàna. Olan'ny orinasa Kraomita malagasy zay fa raha ny PME amin'ny ankapobeny kosa indray dia vitsy ireo orinasa madinika salantsala ny tafiditra anatin'ny sehatry ny ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Hoy ny syndicat des industries de Madagascar tamin'ity androany ity. Isan'ny anton'izany ny fahasarotana amin'ny fanaovana ny antota taratasy mahakasika ny hetra ka mampalainy ireo tanora manangana orinasa. Manoloan'io nisy ny fiaraha-miasan'ny sampandrarany hetra sy ny CCI na ny Conseil supérieur de la comptabilité ho fampiroboroboana ny sehatra eto Madagasikara.
maro ireo sakana tsy ahafahana mampiroborobo ny orinasa eto an-toerana raha nambaran'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar. Isany amin'izany ny fahavitsin'ireo orinasa madinika miditra amin'ny ara-dalàna. Tahotra amin'ny fandoavana ny etra no isan'ny anton'izany raha ny fanazavana. Be dia be amin'ireo tanora ireo efa manomboka orinasa nefa somary very lalana ka adidinay mazoky ray aman-dreny anay zany manatoro lalana an'ireo tanora ireo mba hiditra aty amin'ny setra ara-dalàna ary setra industriel. Miresaka moa anao hoe mpamboly sianina fa azadino fa ny industria dia manodina ny vokatra ary ny partenaire anay ireo mpamboly sy mpiompy ireo ka zay ny antony hoe rehefa manampy an'ireo orinasa atao hoe industriel vaovao ireo zahay dia sahala amin'ny hoe manampy koa an'ireo mpiompy sy mpamboly. Raha ny eto Madagasikara tsy mifandray ny lafon'ny fambolena sy ny famokarana izay miantoka ny fihodina ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Atahorana ny fahaverizan'ny sehatry ny famokarana raha tsy misy ny fandraisana fepetra. Miainga avy amin'ireo orinasa madinika ny ahafahana mampiroborobo izany eto Madagasikara. Rahantsika mahafantatra fa firenena efa industrialisé ty firenentsika ty tany amin'ny taona 770 5,770 nefa amin'ny zavatra zay niseho hatramin'izay raha jerena dia sahala amin'ny hoe tady efa ho disparaître zany ny setra ny industriel. Misy toerana ny industrie ary ny industrie ihany no mampiroborobo ny firenena anankiray zany hoe tsy tokony industrialisation ndretana fa hoe réindustrialisation de Madagascar. Eran-tany dia ty agroalimentaire ty no resana ka hoy zay hoe raha io agroalimentaire io no resana eran-tany tsika malagasy manana tany midadasika ny sakana moa tsy mety misy foana. Fa rehefa mahatsapa moa ny tena hoe vonona ny androso dia mandroso foana. No tanterahina androany atrikasa fampafantarana ny centre de gestion agréé na ny ivitoeram-pitantanana nankatoavina ho an'ireo orinasa madinika sy salantsalany izay karakarain'ny SIM iaraha miasa amin'ny DGI sy ny CSC na ny Conseil supérieur de la comptabilité. Orinasa manodidina ny 500 no tratrarina midirina anatin'ity ivitoerana ity ary tanjona amin'izany ny fanamorana ny fandoavan-ketra sy ny fikarakarana ireo antotan-taratasy samihafa idirana amin'ny sehatra ara-dalàna. Fa tsy voaja ny matanitandalàna ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny tompon'andraikitra teo anivo ny Association des anciens de l'école nationale d'administration tamin'ity androany ity. Eo anatrihan'izany ilaina fanavaozana ny paikady eo amin'ny sehatry ny droit administratif na ny fitsarana amin'sahana ny ady atao amin'ny fanjakana ampanajana ny matanitandalàna ny firenena ankehitriny. 20 febroary 7,720 20 febroary 7,20 feno 50 amin'izao taona androany nisy ny Yare Blanco na ny Yare fondateur du droit administratif eto Madagasikara. Hatreto mbola marefo ny fampanajana ity rafitra ity izay misahana amin'ny ankapobeny ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana. Rafitra izay isan'ny miantoka ny matanitandalàna ny firenena raha ny fanazavana. Satria raha ny any ivelany any tribunal administratif zany tena tonga dia hoe manana fahefana hitsara ny akta rehetrarehetra voaka ny fanjakana. Dia ny eto amintsika ny tribunal administratif dia natao hoe anaraka zany ny décentralisation. Zany hoe ireo tribunal administratif ireo zany eto Madagasikara aloha ny micontrôler ny collectivité décentralisée zany hoe ny commune na ny région sy ny province ihany koa zany moa raha hoe misy rafitra tena mipetraka ao aminatin'izay. Arak'izay manao réflexion ihany zany zay hoe inona mety évolution an'ilay izy dia izany moa mila manova lalàna zany na mety hoe mila manova lalam-panorenana mihitsy raha mety hoe tsy ho tonga amin'izay fa na dia zany ary moa zany dia atao foana ny réflexion zany anakekezana kokoa ny vahoaka. Zay zany ny tena tanjona. Ankoatra izay, ilaina ihany koa ny fanentanana ny fisian'ity rafitra misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ity eny anivon'ireo ambaratonga maro samihafa ho hiatrany ny fanazavana. Raha tiana hivoatra koa ny droit administratif eto amintsika zany dia entanina ary izay moa ny ezaka ataonay hoe mampafantatra bebe kokoa mikasika ny paikady sy ny zavatra tokony ho tsaraina eto fa manentana izay anareo mpanao gazety ny avocat fa ny indrindrandrindra koa ny olon-tsotra anantona ny fitsarana satria ny fitsarana zany tsy afaka hoe hiasa rery hoe mahita tsy fanarahan-dalàna izay dia hotsirianay iny fa tsy maintsy hoe misy olona mitory zany tonga aty ary rehefa tonga aty koa tsy maintsy mahafantatra an'ilay paikady dia izay no zany hoe ifandrombonana zany raha tiantsika hivoatra ny droit administratif.
nakalazaina androany tetsy amin'ny fitsarana tampony anosy ny 17 amin'izao taona ny Ari Blanco nisongadina tamin'ity hetsika ity ny fitadiavam-baolana mahakasika ireo endrika tsy fanaran-dalàna sy fampalanjana ny tany-dandalàna eto amin'ny firenena. Tontolon'ny fizahantany kosa indray dia zana ho atsaraina ny sehatra eto amintsika amin'izao fotoan'izao ka iompana bebe kokoa amin'ny haifina ny resaka sakafo zany raha ny fahazavana ny sakafo izay manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany indrindra ho amin'ny Madagasikara izay nahazo larana faefatra tamin'ny fifananana iraisam-pirenena momba nahandro natao tany Lyon Frantsa faranteo. Gaeton Andriatsilavo. Mitotaly 24 sy 3 alina sy ray hetsy ireo mpizahatany tonga nitsidika ny Madagasikara ny taona 2024 raha ny tatitra nataon'ny ministra tompon'andraikitra. Mitazona ny larana voalohany amin'izany ny teratany Frantsay. Dia mbola ny Frantsay ihany ny anisany atao mpizahatany voalohany tonga eto amintsika izay eo amin'ny 2,700 nisan'ny Frantsay ao anatin'ireo mpizahatany tonga eto amintsika. Dia avy eo ny Italiana eo amin'ny 3,700 dia ny Malagasy araka ny anteny teo izay monina ny ivelany fa tonga mizahatany eto eo amin'ny 700 dia avy eo ireo Polonais izay tonga maro koa eto amintsika eo amin'ny 400 ny mpizahatany tonga eto ny République Tchèque eo amin'ny 300 dia eo ihany koa moa ny Amerikana sy ny Allemand manohy eo ihany koa. Ny volana Janoary 2024 miisa 17,7 alina nisan'ny mpizahatany raha toka 7,70 sy 7,900 ny volana Janoary 2024 mbola tsy nisokatra tanteraka ny ambakabaky ny Madagasikara tamin'izany fotoana. Tanjona ny anatratrarana nisan'ireo mpizahatany nitsidika ny Madagasikara ho an'ny taona 2024 izany hoe ny andraisan'ny Madagasikara mpizahatany hatrany amin'ny 3 hetsy amin'ity taona 2024 ity. Raha ny fanazavana ny alatsinainy ho avy izao no tonga ny croisière izay mitondra mpizahatany mihoatra ny 700,000 itsidika ny Toamasina. Ny croisière izay efa nanomboka nisokatra ny volana Novambra 2024 lasa teo. Ankoatr'izay, isany ho jerena akaiky sy ho atsaraina ihany koa raha ny fanazavana ny sehatry ny AIFI na ny resaka sakafo. I Madagasikara izay nahazo ny larana faefatra tamin'ny fifananana iraisam-pirenena momba ny nahandro natao tany Lyon farany teo. Hatreto aloha mbola maro ny olana mipetraka tsy ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany eto amintsika raha tsy ilaza afa-tsy ny tsy fandriam-pahalemana. Vao tsela kory ohatra, saro natao nosy be ireo jiolahy miara-miasa amin'ny ankizy vavy tsy ampy-taona mandrava ireny vahiny mpizahatany ireny. Misy fiantraikany ary manimba ny sehatry ny fizahantany ireny tranga ireny raha tsy misy ny fiapetra entitra raisy ny mpitondra. Izay zany ny fizahantany hezahana ho jerena bebe kokoa amin'ny velarina ny sehatra ny resaka sakafo manomboka izao fa raha ny vidiny foto-tsakafo ny malagasy kosa indray dia miakatra isan'andro ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao fotoana. Raha ny fitaraina ireo mpanjifa ny ankamaroan'ny mponina izay tsy manana fahefa-mividy intsony ka mitaraina ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny fiakaram-bidy ankehitriny. Daniela Mino Arso. Miova isan'andro ny vidim-bary eny amin'ireo mpanjara maro manerana an'Antananarivo raha toka manodidina ny 700 ariary ny vary iray kapoaka ny farany herinandro teo. Tafiakatra 700 ariary izany no omaly tamin'ireo toeram-pivarotana sasantsasany ary nisonitra ho 10 ariary kosa izany ho an'ny androany. Fiakaram-bidy ao anatin'iray andro izay tsy azy afinintsony ny ankamaroan'ny mponina izay manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra mahefa hijery akaiky sosialy mahôky io. Fahitako vidim-bary azao tena niakatra be mihitsy. Vidy vary gasy aloha 700, 540 zao efa lasa 5,000. Tena niakatra. Le izy aloha na hena mihitsy. Dia arakaraky ny fiakarany koa ny fidianana anazy. Tokony mba jerena izany mividy penana hoe mba averina amin'ny laoniny izany mba atao atonotony mba sy zakan'ny fari-pena vahoaka izany. Vidy penana aloha amin'izao tena midangana, tena mijaly mahantra amin'izao. Ny vary izao teo nisy 700 mbola nisy 500 dia izaho zao mividy teo maly mbola 507 mividy teo efa 5,000 le izy. Ny vary vidiko izao makolika 507, 504 teo dia zao le izy lasa 5,000. Fa maly mividy 507 androany lasa 5,000. Fa efa mividy ngamba anatin'izay nenay zao raha ohatra 3 kapoaka zao ny arotsaka dia tsy maintsy atao roso tapany le izy. Miakatra isan'andro na vary na ny legioma na ny anana na ny voatabia na ny saribô.
dia izay tena mba hitaraina fa tena lafo loatra distro dia somanararoatra androany hafa mividiny zavatra raha pitso raha afaka pitso hafa mividiny zavatra maly zao raha misy 27 ny vary androany 5000 raika paoka isan'andro dia lasa nahena tapany nefa ny karama nefa amin'io ny karama matsaka ny asa tena fa tsy zaka-tso mahitsy tena mitaraina tokony mba hidina fotony izy mba hijery. Ankoatra ireo, nisy tamin'ireo mpanjifa ihany koa no niala tamin'ny fanjifana ny varina zatra azy ka tsy maintsy nanjifa vary hafa mba hifanaraka kokoa amin'ny fahifaminvidin'izy ireo. Miakatra 20 ariary isaky ny kilao isan'andro ny vidim-bary alaina eny amin'ireo mpamongady eny Anosibe hoy ireo mpivarotra madinika naneho ny heviny mahakasika io fiakaram-bidy io. Ireto farany izay tsy afa-manoatra ka tsy maintsy mampiakatra ihany koa ny vidim-bary eo aminy na eo aza ny fitarainan'ireo mpanjifa. Teloha zany gony izy makaliko 9 alina sy 1 hesy dia lasa 5 sy 9 alina sy 1 hesy makaliko 10 dia ny stoky 700 dia malala londo 10 dia vary botakely 570 tsy mandeha satria miakatra ny vary dia mpividy 2 kapoaka regny lasa mividy 2 kapoaka miagny ohatran'izay avy zay mividy vary. Vidim-bary aloha dia niakatra be hatrany an-tsena Anosibe zao niakatra 500 sy 3 zao nakanan'ireny dia zany mahatonga anahy mampiakatra kely an'le mampiakatra 500 isaky ny kapoakan'le vary fa teo izy 507 dia zao izy efa lasa nasondra kely 5000 izy satria mbola misy an'le mifrehany miala ao an-tsena ao Anosibe izy mbola antoavana 900 dia miala tonga ny taxi be izy mbola antoavana 500 sy 1000 ny ray gony. Ny ao an-tsena fotsiny zao ny hitako hoe niakatra dia tsy maintsy hoe izay mpanelanelana zany dia any amin'ny vahoaka dia tsy maintsy mpamaka mparitra kely satria izay mbola mampianatra. Raha nita teny an-tsena tsy nisy tsy niakatra ny vidin'ireo entana hafa fampiasan'ny mponina amin'ny andavanandro na eo aza ny fiantraikany ady ao Ukraine sy Russia ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tsy afa miala amin'izany i Madagasikara tokony hisy vahaolana roso ny mpitondra hoy ny mponina tsy vahaolana ihany koa hoy izy ireo ny fanolorana vary sy sakafo eto sy roa izay tsy maharitra ary tsy manala ny fahasahiranany vahoaka akory. Itodohan'ny toliara vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity magataka ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana hijery ny olana mianjady amponina ao tsy anisi toliara amin'izao fotoana atahorana hivadika zavatra hafa hoy izy ireo ny tsy fisian'ny asa sy ny fahasairana nateraky ny fiakarany vidim-piainana. Manoloana ny fahasairana vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ny eo anivon'ny fizata na ny fikambanany ny tanora zanaky toliara izay mahinika ny fokotany 170 ao toliara voalohany. Ty valinay fa mirery mamono fomba ao tsy ndraty hany hohanay isan'andro fa tsy ho hitanay ka miangavy anareo ambonimbony ao ministry député maire mba hitaonareo lay zahay maleny to fa mijaly. Ahina ivadika zavatra fa ny fijaliana teraky ny vidim-piainana ho ireto mponina ao tsy anisi toliara ireto ankelany tanora mihoatra ny 500 na vita fiofanana tamin'ny fanaovana biriky manao trano mamboly sy miompy saingy tsy anasa izy ireo hoy ny ray aman-dreny ao an-toerana mirona amin'ny fitariana posiny akamaroan'izy ireo ankehitriny noho izay tsy fisian'ny asa izay lasa fotoana very ny fampiofanana natolotra ireo tanora ireo. Zanakay zao lasa manao asa tsy tokony hofanaony maro zaza mana lisansy mana baka tariposy andrenivohitsy atoy maro ny zaza amina eo tsy anasa manao asa tsy fanao mangalangala tsy avao mamono vonolo dia raha mieritseritsy hoe laha io zany mivoa tonga dia jany tampoka zany asan-draty io satria mba misy asa ataony zany reo tanora reo mba mahatsy anay raha aman-dreny. Arak'izany ny fitandrana renakibony tany izay betsaka ao an-toerana no angatahany mponina ahafana manome asa ireo tanora ireo eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo olom-boafidy sy olom-botendry ny fotony ary indrindra ny mpitondra fanjakana. Zahay zany tsy tena ilana ianareo mijaly zahay toa le fantatsy nareo anakeo kero tamaninay ka misy raha tokony tsy vaky tiao zay azy tsy injoko ka mba hitaraigna ko raha zay nareo président nareo maire nareo député zay angatahanay atoagnareo mba hiray miasa atsika iray mpihina tsy misy raha
ampiodakodaka atreto aloha mizara ny hevitra manoloana ny sokafany tetikasa hitrandraka afa sy mainty ao toliarana tsy samy manana ny heviny manoloana izany na ny andaniny na ny ankilany fa ny tambarana dia nitsinjovana ny taranaka any aoriana samy fitsinjovana ny taranaka any aoriana avokoa na ny fanomezana asa ireo tanora amin'ny alalan'ny fitrandrahana na ny fiarovana ny tontolo iainana ny amin'ny mety ho voka-dratsy ateraka io fitrandrahana io. Lafim-baovao hafa kosa indray dia iroso amin'ny fizarana karatra matianina andiany fatelo eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety. Ny anivo no lafitry ny mpanao gazety amin'izao fotoan'izao raha nambaran'ireo tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Misokatra manomboka raha mipitso fa 7 ny volana febroary hatramin'ny fa 1 amin'ny 30 martsa izao. Ny fikarakarana ny antota taratasy eny anivo ny fobe ny OGM Mamboda ary ny fahavalo ny volana May ho avy izao no ivoaka ny lisitra feno mahakasika io. Arak'izany misy ireo 7 napetraka handrafetatra ny lisitra ireo mpanao gazety. Isitraka izany karatra matianina izany. Dia iny ihany koa no etsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Mahery ny 507 hatramin'ny androany ireo fantatra fanamony ainy. Ary amanarivo ireo naratra tany Turkia sy Rwanda teo aorian'ny Siny rorontany tany an-toerany. Mitony asa fikarohana sy ny famonjena ireo ny aram-boa nataony tompon'andraikitra. Ankilan'izay nitondra ny fanampiny ary nanamafy izay asa fikarohan'izay ihany koa ireo mpamonjy voana avy amin'ireo firenen-kafa amin'izao fotoan'izao. Tsy mitsaha mitomta tao anatin'ny 2 andro ny isan'ireo namony ainy vokatry ny horohorontany sy tany Turkia sy Siria. Hatramin'ny androany 507 ireo namony ainy raha nitatitra farany amin'ireo firenena roa ireo. Manantsaritra ankehitriny ny famonjena sy ny fikarohana ireo ny aram-boa anatin'ireo trano rava noho ny fisian'ny hatsiaka izay mahatratra 4 degré celsius sy ny tsy fahampin'ny fitaovam-pamonjena. Mifandrimona ireo mpona sy ny mpamonjy voana manoloana ny asa fikarohana. Mitoetra tao anatin'ny 7 andro manoloana io ny fisaona-pirenena ny an-toerana. Amanarivo ny hatreto ireo naratra vokatry ity horohorontany ity, itsy ankilany nitondra fanampiana amin'ny asa fikarohana sy famonjena ireo ny aram-boa ny an-toerana ankehitriny ireo firenena hafa. Isan'izany la Frantsa izay nandefa miaramila mpamonjy voana sy mpiasan'ny fahasalamana miisa 770 ao Turkia. Sarotra kosa hatreto ny famonjena ireo ny aram-boa ao Siria. Ity firenena ity izay marefo hatreto manoloana ny fisian'ny ady any an-toerana. Miantso amin'ny fanampiana avy any ivelany manoloana io ny fitondram-panjakana Siriana sy ny tompon'andraikitry ny Croissant Rouge. Isan'ireo namaly izany ny firenena Iran sy ny firenena Rosiana. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao. Ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay 3:15 minitra. Nitondrana ny fampahalalam-baovao zay manapitafy indray ary tomboky lasy tomboky vavy veloma tompoko. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.